La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Nulchanao ni Fampalalambauvau. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambauvau. Mbola ho sarotra ny fametrahana fampandrosoana eto amintsika raha tsy ny toe-tsaina no miova voalohany. Mila finiavana sy olona vonona androso i Madagasikara ka hiala amin'ireo fomba fanao sy fomba fisainana nampikorosofana ny malagasy hatr'izay. Ao anatin'ny matoan-dahatsoraitrika eto Andriatsilavy ny ahitantsika ny andindinin'izay. Tontosa soamatsara ny fanankilozan-kevitra teo amin'ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny fanjakana malagasy momba ny fandaharana asa vaovao anatin'ny fe-potoana voafaritra izay ho tanterahin'ny FMI. Vola mitentina $3,700 ao anatin'ny fasilite élargie de crédit no anatontosana izany. Ny volana martsa izao no anomboka andinika ireo antontan-taratasy Madagasikara mahakasika izany ny FMI. Sehatra iray isan'ny be mpampiasa indrindra maneran-tany ary ny tanan-jara toerana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina ny onjam-peo. Nivoatra nandritra ny fotoam-pankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo androany ny tokony hompanan'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fanabeazana olom-pirenena havanana. Nanatanteraka diabe ho fanairana nitondra fanjakana ireo fianakavian'ny tompoky Lamasoa Ernest izay tady sambo mahatonto firany zandary tao Brickaville roa volana lasay. Fanairana ny mpitondra no antony nietsika. Ary farany roso tamin'ny fanaovana ny fianianana androany ny Praiministra vaovao Italia rehefa avy nandrafitra ireo mpikambana vaovao anivon'ny governemanta. Isan'ny atao lahara-pahamehana voalohany dia ny fanarenana ny Italia amin'ny krizy ara-politika sy ara-pahasalamana any an-toerana. Ny anindindreo avy hatrany. Tombo-klasy tompo-kifafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary manasano anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isan'ny tarana ny fampalalam-baovao. Mbola ho sarotra ny fametrahana fampandrosoana eto amintsika raha tsy ny toe-tsaina no miova voalohany. Mila finiavana sy olona vanona androso i Madagasikara ka hiala amin'ireo fomba fanao sy fomba fisainana nampikorosofana ny malagasy hatramin'izay. Favononana sy finiavana izay tsy maintsy ampiarahana amin'ny fifanomezan-tanana. Matoan-dahatsoraitrika eto Andriatsilavy. Ho aiza ity firenena malagasy ity? Io no fanontaniana apetraky ny be sy ny maro raha manaraka ny toetra raha misy eto amintsika amin'izao fotoana. Ny antso ireo mpitondra taksi, mpanosika kalesa, taksi moto, mpivarotra amoron-dalana sy ny maro hafa izay voakasiky ny fandaminana ataon'ny komina Antananarivo renivohitra ireo mpanohitra. Ka nanentana azy ireo anatevin-darana ny tolona sy ny fikasany ao anaty tambazotra tsiratsera. Isan'ny foto-kevitra nodradradratraina anatin'izany ny momba ny sosialim-bahoaka manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ankehitriny, inona no ambara? Ny filoha no nidina ifotony. Naneo ampahibe maso fa tsy irery akory ny vahoaka malagasy. Noporofoiny fa tsy maintsy ho raisina ny fanampahan-kevitra ary ampiarina araky ny baiky nomen'ireo minisitra tompon'andraikitra. Nampiarina ireo rehetra tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra raha tsy ilazafa-tsy ny fampidinana ny varitsinjo 200 ariary sy ny fametrahana ny menaka tsinjo ary natomboka ihany koa ny kalitsinjo. Tsinjo izany hoe mitsinjo ny vahoaka amin'izao fahasarotan'ny fiainana fotoana maintso ahitra izao. Tsy ny ara-tsakafo ihany, miroso ny fametrahana ireo fotodrafitrasa ahafahana manatsara ny toe-karena malagasy. Isan'izany ohatra ny sekoly, kianja, hopitaly, lalana sy ny sisa. Hatomboka ny fanamboarana ny rue de Tanaha ho an'ity taona 2024 ity ka atao laharam-pahamehana ny lalana kady lalana miazo an'ny Tsimbazaza izay mampitaraina ireo mpampiasa lalana. Firenena iraisana, tanindrazana iaramanana ka tokony ho samy handray ny tandrify azy ny tsirairay manomboka any amin'ny filoha sy ireo fahefanam-panantanteraka hatrany amin'ny sambatan'olona eny amin'ny fiarahamonina. Nazava iny ny tenin'ireo fiarahamonim-pirenena raha nanao fanambarana manoloana ny toetra raha eto amin'ny firenena omaly. Mitaky ny ampiarana ny demokrasia tena izy sy fahalalahana maneho hevitra izy ireo
ary mangataka fampitsarana ny fanaparapahefana nataon'ny olomboafidy na olomboatendry sasany. Nangataka ihany koa izy ireo ny tokony hanajana ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra ireo mpanohitra izay miantsy ady sy manentana ny vahoaka malagasy hankahalany fitondrana. Tsy tokony ho adino, tsy natao hankahalana olona ny politika, tsy natao ho fitadiavana seza sy tombotsoa manokana, ka rehefa tsy izay dia ratsy avokoa izay rehetra miseho na hita izao aza fa hitondrany amin'ny fampandrosoana sy ny fanasarana ny farim-piainan'ny vahoaka. Faraka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia totosa soamantsara ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny fanjakana malagasy momba ny fandaharana asa vaovao ao anatin'ny fetim-potoana voafaritra izay ho tanterahan'ny FMI. Vola mitentina $700 sy $300 ao anatin'ny facilité élargie de crédit no anatotosany izany. Ny volana martsa izao no hanomboka andinika ireo antotan-taratasy ny Madagasikara mikasika izany ny FMI. Raha avy ny fanadihadiana entiny Henri Florian. Ho fanavaozana ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI, nisy ny fifampidiniana niopana amin'ny fanatenterahana ireo fanavaozana ny programa ara-toekarena ny arahan'ireo tonta izay no tanterahana tamin'ny alalan'ny fivoriana virtualy izay ny farany andro ny omaly. Nisy ny fifanankalozan-kevitra nidritra izany niarahana tamin'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta, ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola, ny governoran'ny banky foibe ny Madagasikara ary ireo mpiara-mombonantoka amin'ny fampandrosoana sy ny solon-tena ny FMI. Raha fehezana, totosa soamantsara ny fifanankalozan-kevitra ary vonina ny hanampy ara-bolan'ny Madagasikara ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ity programma asa ity izay heverina fa tokony aza hontsika araky ny komunikean'ny FMI izay heveriko fa mety efa mivoaka tamba raha tsy diso akeo maraina na omalialina ahafahantsika mahazo facilité élargie de crédit na feka faharoa. Deuxième izy ary heverina fa tokony hitentina eo amin'ny 320 millions de dollars eo satria fantatsika fa misy conversion avy amin'ny DTS makany dollara ary midika izany fa mihoatra ny quota izay ananatsika ny vola izay ho azontsika ampiasaina mandritra ny telotolo. Raha ny fantatra, ity fankatoavan'ny FMI ny fanavaozana ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy ity, izay isan'ireo varavarana misokatra ho an'ny mpampindram-bola maro samihafa raha ny fanazavana hatrany. Misokatra zany zao ny varavaran'ny fahazahoantsika ny vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena, avy amin'ny vondrona européenne, avy amin'ny banky afrikane ny fampandrosoana ny bady, banky arabe sy izay ataontsika hoe organisme multilatéraux hafa izay fanampiseho ny fahavononany na fanampiana amin'ny lafin'ny teti-bola izany budgétaire na fanampiana amin'ny lafin'ny tetikasa na appui projet zany dia azo lazaina fa manomboka izao dia toizantsika ho amafisitsika ny fifanarahana amin'ireo vondrona izay nitanisaiky teo. Raha ny fantatra, efa tontosa ny fifanarahana farany tamin'ireo iraka avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ny volana martsa ho avy izao no hanomboka handinika ireo antotan-taratasy ny Madagasikara ny avy ao anivon'ny FMI any Washington. Ifantoka amin'ny fampihenana ny fahantrana sy ny fanohizana ireo ezaka fampandrosoana ny ari-karena, eo ihany koa ny asa fanarenana taoriana ny valanaretana COVID-19, ny programa mpanjakana ivoezaka ary miainga avy amin'ny laharam-pamehana izay voafaritra ao anatin'ny PEM na ny plan émergence Madagascar. Eo amin'ny lafiny izay hatrany, ny orinasa Jirama Ireriano no vatsina ara-bola amin'ny ampan'ilay famatsim-bola azo amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena, hoy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola androany. Tsy voakasika izany kosa ny Air Madagascar. Henri Florian Hatrany. Tafiditra tao anatin'ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena, ao anatin'ny fanavaozana ny fiara-miasa izao, ny fanarenana ny orinasa mpanjakana malagasy. Nanamafy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa ny orinasa Jirama ihany no mena amin'ny ampahany amin'ny vola omen'ny FMI io raha toa ka tsy hisy izany ho an'ny Air Madagascar. Tsy maintsy jerena akaiky hatrany izay lafiny
arabola ahafahana manampy sy manamafy ny fanatanterahana an'izay plan de redressement sy plan d'affaires izay anarenana ireo orinasa mpanjakana anankoroa samy sahirana na ny Arimaty na ny Jirama ary tsy mora ny mametraka ny plan de redressement zany Jirama zany fa ny indradalana ihany koa ny resaka vidiny solika. Hatreto aloha ny fifanarahana ny resahako dia toizana izay ampahany azo ny fanjakana aloso amin'ny Jirama. Ny ary Madagasikara kosa tsy misy fanampiana ao atao, tsy misy fanampiana arabola dia anjaran'ny conseil d'administration sy izay mety ho actionnaire stratégique vaovao iaraka aminy raha toa ka izay fandininy lafiny eo anivon'ny fitantanana zany ny conseil d'administration dia anjaran'ireo indray no mijery hoe ahoana ny amahana ny olana eo anivon'ny Madagasikara. Fa ankoatra ireo, nateo aza ny fifampiresahana mahakasika ny vidin-tsolika nandritra ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny Madagasikara sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena eo, tsy hisy fidinana aloha hatreto ny mahakasika ny vidin-tsolika. Raha ny zava-misy mahakasika n'izay vidin-tsolika izay no jerena amin'izao fotoana izao. Niakatra hatrany amin'ny $10 ny iray baril raha ny fanazavana. Tsy maintsy hisy ny fifampiresahana sy ny fandaminana izay apetraka, vo afaka miroso amin'ny fampidinana ny vidin-tsolika izay sika eto Madagasikara raha ny fanazavana. Izany amin'iny fa isan'ny manafaingana ny fahasimban'ny tontolo iainana eto Madagasikara ny famaroan'ireo fako avy amin'ny fitaovana elektronika sy elektrika ireny. Sehatra iray azo atao fidiram-bola nefa ny fanangonana sy fifehezana azy ireny raha ny nambaran'ny fiarahamonim-pirenena misehatra eo amin'ny tontolo iainana. Onasaina. Manodidina ny 270 taonina isan-taona ny fako avy amin'ireny fitaovana elektronika sy elektrika ireny eto Madagasikara. Izay ambony noho ny ankamaroan'ireo fitaovana tonga eto amintsika raha tsy kalitao. Rehefa simba nefa maro amin'izy ireny tsy mety amboarina intsony ka mivadika ho-pozana ho an'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Rehefa tsy vitany zareo tsony satria raha antsika malala ny kalitao amin'ny fitaovana elektronika sy elektrika tonga eto amintsika dia manjary lasa mitoby sy manjary lasa fako eo amin'izareo. Eo amin'ny fikirakarana-n'izy ireny nefa izay hita fa azo atao tsara loharanom-bola ataontsika hoe mila fahaiza-manao manokana mety hiteraka zany olana amin'ny resaka fahasalamana ataontsika hoe fahasalamana resaka taovam-pisefona raha ohatra ka misy le fandoroana ao anatin'izay hoe fikirakarana ny fako zay misy ihany koa ireo olana vokatry ny singa zay ao anatin'ireo fitaovana elektronika ireny raha ka ohatra tsika ny mercure, ny plomb ao anatin'ny baterina, ny vatoaratra ireny zao dia anisan'ny tena miteraka zavatra olana ara-pahasalamana iny hatramin'ny olana ao anivon'ny tontolo mihitsy na ny rano na ny tany na ny rivotra izay iainantsika. Araka izany, azo atao ny mifehy ireny fako avy amin'ny fitaovana elektronika sy elektrika ireny ary azahoana vola izany noho ny fisindry orinasa mandray izany eto amintsika. Voalohany indrindra aloha tombotsoan'ilay olona mikirakira anazy amin'ny hoe azo ampidirana vola satria misy ireo orinasa afaka mandray an'ireny fako elektronika ireny aloha voalohany indrindra. Faharoa ny fako izay alaina na fako elektronika izay tenentsika teo misy olana amin'ny resaka fahasalamana dia sady miaro ny tenany izy no miaro ny hafa fa indrindra mitsinjo ihany koa ny tontolo manodidina zany hoe na ny resaka fahadiovan'ny rano na ny resaka tany indrindra moa ny rivotra izay mety hisy fiantraikany fantana raha ohatra ka tsy voafena tsy voakirakira araka ny tokony ho izy ireny fako elektronika sy elektrika ireny. Nisy androany ny fampiofanana ireo mpisehatra eo amin'ny fanamboarana fitaovana ara-elektronika sy elektrika ahafahan'izy ireo mifehy ny fako avy amin'ireny fitaovana simba ireny sy azahoana ny tombotsoa avy amin'izany. Izay niarahana tamina fiarahamonim-pirenena, ONG ary ny Fonds Malgache de formation professionnelle teny Ampiflo. Fa sehatra iray isan'ny be mpampiasa indrindra maneran-tany ary mitana anjara toerany lehibe eo anivon'ny fiarahamonina ny onjam-peo. Nivohitra nandritra ny fotoam-pankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo androany ny tokony hompanan'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fanabeazana olom-pirenena havanana. Fanadihadiana entiny Onasaina. Maherin'ny 500 isa ankehitriny ny onjam-peo misy eto Madagasikara raha ny tontanisa azo teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Ny onjam-peo no fitaovam-pifandraisana be mpampiasa indrindra manerana ny nosy
Amin'izay mabe mpampiasa azy izay mitana anjara toerana lehibe eny anivon'ny fiarahamonina izy ary isan'ny fitaovana mahomby amin'ny fanentanana maro samihafa. Fanentanana ny mpiaino izay tokony hamarina ireo mpanentana fandaharana sy mpanao gazety mba tsy hivoana makany amin'ny fifandrafiana amin'ny endriny maro samihafa. Que dans les situations les plus difficiles. Tamin'ireo fotoan-tsarotra rehetra no lalovan'ny firenena, ny krizy politika, ny krizy ara-pahasalamana toy ny Covid-19, teo ny onjam-peo izay fitaovana azon'ny rehetra sitrahana, tsotra sy azo antoka. Na afantarana ny hoe inona no mitranga ary inona no tokony atao, na azy vaovao an-trano na mandeha na niboka atao an-trano. Ny fanoloran-tena sy ny finiavana no andrasan'ny mpiaino aminareo, matianina amin'ny onjam-peo, ny fanomezam-baovao mahafa-po ara-potoana na any amin'ireo toerana lavitra. Ny vaovao omenareo dia tokony ho marina sy takatry ny vahoaka rehetra ary ampanarahana ny teknôlôjia mba hampivoarana ny onjam-peo. En faveur de la promotion de la radio. Fanabeazana sy fialamboly ny onjam-peo. Raha ny eto Madagasikara manokana, ankoatra ny fampahalalam-baovao sy ny mozika, isan'ny fotoana ihainoany ny olona ny onjam-peo ny tantara. Ka ahoana ry tiro maefa milamina tsara ve ny tokantranonareo roa kely ao e? Raha mba fantatrao matsaro-dada fa imiora ndraika tena niova e. Efa nitokantrano tsy ahaka ka tsy olona zaiko anao zany. Raha niresaka ny fanaovana tamin'ny Christophe Rabiermanana izay mpanao tantara amin'ny onjam-peo efa mahery ny 20 taona, ny sarangan'olona rehetra no mihaino izany ary aingana ihany koa ny akony eny amin'ny fiarahamonina. Ny fankafizan'ny olona ny tantara indray zany amin'izao a dia hita hoe efa mankafy tokoa ny olona, indrindrindrindra ny tanora. Tantara mantsy taloha ohatra ny hoe natao an'ny olon-dehibe nahazo azo taona ihany. Ny tantara moa mahatantara azy dia tsy maintsy mitondra hafatra na anatra ho an'ny fiarahamonina foana. Ohatra hoe raha misy tantara zao mandeha amin'ny radio larobialina dia ny ampitsony ianao a dia maheno akony be dia be hoe le tantara alina ohatra an'izao, nafinaritra le izy, misy anatra azo raisina tokoa amin'ireny. Marina isaky ny 10 febroary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny onjam-peo. Ho an'i Madagasikara, teny Anosy no nankalazana ity andiany 10 ho an'ny andro iraisam-pirenena ity sy ny 10 taona nisiany ny fandaharana tamin'ny onjam-peo voalohany teto ambonin'ny tany. Nanatrika izany ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina, ny solitena maritry ny FES, ny avy amin'ny HCDDED sy ireo olo manan-kaja ambony sivily sy miaramila maro samihafa. Lohahevitra andraisana tamin'ity taona ity ny hoe Nouveau Monde, Nouvelle Radio. Tena io olona mitanondrika manao akanjo fotsy be. Ve tsy matoto. Tena leo mitsoka fa matoto ga. Eto tongotra. Fa manoloana ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao, tokony ho samy ahaka lesona manoloana ireo zava-niseho teto amin'ny firenena ny mpanao politika tsirairay avy. Raha ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka ny Befotaka Sud Androany, na eo aza ny fahalalahana maneho hevitra tsy natao hifanaratsiana izany raha ny fanazavany. Henri Florian. Mivoana amin'ny rafitra tokony hipetrahana ireo milaza azy ho mpanoratra eto amintsika. Raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny Befotaka Sud ka hina ny mety vadiany ao anatiny tsy fanarahan-dalàna raha zava-misy ankehitriny no jerena. Na mamela malalaka amin'ny fanoherana aza ny lalam-panoherana antsika, tsy tokony hivoana amin'ny tokony ho izy izany raha ny fanazavana. Atao ny fanoherana mara-dalàna anazy izy dia ny olana masika eto Madagasikara izay zavatra zay no hoentina sy hoe fanoherana amin'ny atoko hoe fanoherana makana miabo na hoe critique constructive le izy fa manimba zavatra satria ny fanoherana fizeriko anazy eto Madagasikara ny amin'izao dia hoe mitaona le olo arasaina le sain'le olo misy no taomina hakahala ny fitondrasana amiko zany rehefa fakahalana dia tsy izy zay izy dia amiko zany dia hoe ny teneniko amin'le vahoaka malagasy dia aoka re atsika sy ho voasariky le olona zay hanapotika ny fiainantsika na hanapotika ny fiainanao. Raha misy olona mitaonanao hakahala olona ka rehefa miditra amin'izay fakahalana olona zay la haine zany dia ianao makahala le victime. Manoloana ny fitokonana izay misy eto amintsika amin'izao fotoana izao,
ny fifananatonana eo amin'ny mpitokona sy ny tompon'andraikitra voalohany mahakasika izany no vahaolana tsotra mahakasika azy ireny raha ny fanohan-kevitra hatrany. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray ankoatra ny fisinyvalana aretina COVID-19 izay mbola miodiody eto amintsika tsy mitsambitomby ihany koa nisan'ireo olona marary ny tazomoka any amin'ny faritra atsimo sy any amin'ny faritra atsinanana iny amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny tsy fampiny fanentanana ny mponina amin'ny fampiasana lay tsy ampitra ny fanazavana ny fanafody entina miady amin'izany raha ny fanazavana Henri Florian. Isan'ireo aretina mamely mafy ihany koa amin'izao fotoana izao ny tazomoka na mbola ao anatin'ny ady amin'ny coronavirus aza ny firenentsika ankehitriny. Raha ny taremarika mihoatra ny efatretsy ny olona voan'ny tazomoka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny 700 trangana tazomoka ireo izay hita any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Iorombe, Anosy, Atsimo Andrefana ary Sofia. Ankehitriny tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana mampirongatra ny tazomoka isika eto Madagasikara. Tsy mbola mahenika ny tompo-pahasalamana rehetra manerana nosy ihany koa ny fanafody ilaina na eo aza ny ezaka atao raha ny namarina ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Fa anisan'ny singanina manokana dia mikasika ny fanafody ary io zany no mampikaikaiky amin'ny olona hoe tsisy fanafody aty aminay aty ahoana ny amin'ny fanafody dia nojerenay izy io fantatsika fa manomboka any amin'ny fisin'ireo fanafody amin'ny fanafarana fanafody moa zany dia ataon'ireo mpiara-miombonata marina fa teo ny coronavirus izay nanelingelina ny fahazahoana fanafody na sanatry zany dia manana ny fanafody tsika ary mbola ao reo izay mbola afarina ankehitriny. Miovaova ny zavatra rehetra miseho eo ny ady amin'ny coronavirus dia tsy maintsy manome paikady. Ny tanjony dia tsotra alohan'ny firongatra ny tazomoka dia tsy maintsy misy ny fanafody any amin'ireny tompo-pahasalamam-panjakana rehetra ireny. Raha ny fanazavana trany misy amin'ireo tompo-pahasalamana no mamaritra ihany koa ireny fanafody ireny ka hoentitra ny fanaraha-maso. Fa tsy maintsy adivantsika koa zany ao anatin'ny tiady amin'ny tazomoka ity reny mety mahavery ny fanafody izay hoentina ireny na mety koa zany fanodikodinana ny fanafody ary zava misy zany. Ny lalàna moa dia efa misy fa ho amafisina mihitsy ary ataontsika ho tompona niraikitra mihitsy ny tsirairay avy izay ahitana fahabangana ahitana fahaverezana amin'ireny fanafody ireny. Any amin'ireo tompo-pahasalamam-panjakana dia tsy maintsy araha-maso manomboka zao ny fahatongavan'ny fanafody amin'ireny toerana ireny mandra-pahatonga mihitsy any amin'ny mpisitraka ary ankehitriny dia tianay koa manavara zany fa misy mihitsy izay azo lazaina hoe amin'ny tompo-pahasalamana tsy misy fanafody asa ohatra le ACT fa etsika mianakavy zany ACT zany nefa ny etsy ankilany etsy dia misy mivarotra ACT ary le fivoretana ACT rehefa jerenany dia lay fanafody lelo zany hoe le numéro fanafody tokony hitanao atao amin'ny fanjakana no hita atao ambadikaty zany tsy azo ekena tsony zany. Ratsy ivana maimaim-poana ny fitsaboana ny tazomoka eny amin'ireo tompo-pahasalamana eraky Madagasikara. Maimaim-poana ihany koa ny ACT ary maimaim-poana ihany koa ny tsindrona atao amin'ireo izay efa hina ny aina na ny forme grave. Fa ny mikasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny daty ny 12 hatramin'ny 17 ny volana febroary 2024 indray no ndeha entina aminao manaraka andeha raintsika avy hatrany mikasika an'izay. Gazety Madagasikara Matin Hebdo larana faraka amin'ny 20 lohateny dehibe isarian'ny gazety ny mpamaky azy eo amin'ny pejy 4 sy 5. La ruse qui fausse les calculs des opposants. Eo amin'ny pejy 7 opposition, ces critiques sans fondement et ses fâcheuses habitudes à faire du forcing. Trafic de 73,5 kg d'or, l'État malagasy porte plainte izay no amin'ny pejy 2. Eo amin'ny pejy 7 double homicide en cas de foot, les enquêteurs tiennent une piste izay no fantariana petraky ny gazety. Pejy 5 infrastructure sportive, un gymnase couvert et un terrain synthétique bientôt à Betaf. Ny fandarana alalina eto amin'ny fahitalavitra Cool TV no amin'ny pejy 10 izay iresana momba ny basketball alalino izay hoarahanao rampitso amin'ny 7:00. Eo amin'ny pejy 12 General Njatorso Andrianjanaka raisina ho toy ny jiolahy sy fahavalo-pirenena izay mitondra korontana.
ankoatra ireo amin'ny pejy fahaenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo ireo maresaka ara-panatanjahantena toy ny tournoi destination sy ny mondial 2022 ary eo amin'ny pejy fahavalo ambin'ny folo ny maresaka iraisampirenena. Ireo no isan'ny lohateny nisongadina anatin'ity gazety Madagascar Matin Hebdo laharana faraiky amin'ny valopolo amby zato ity izay nivoaka ny faharoa ambin'ny folo ny volana febroary hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo febroary avy izao amin'ny vidiny 900 ariary. Famelohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny kasika ilay rarana afatesana tatsambo tany Brickaville roa volana lasa zay sy ny maresaka iraisam-pirenena dia andeha anaraka dokavatra isika. Avec Telma, offrez plus. Offrez le maximum de tendresse. Des bonus cadeaux vous seront offerts tendrement pour tout achat du téléphone de votre choix. Rendez-vous en Telma Shop. Pour chaque téléphone Telma acheté, un arbre sera planté. Telma, Safid Koumaït ou Malagasy. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des liés à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mpianatra manana fahasembanana efatra amin'ireo 5 mivondrona ao anatin'ny Association des étudiants handicapés de l'Université d'Antananarivo Ireriany no misitraka ny cité universitaire. Manao antsoava araka izany izy ireo ny amin'ny fijerenany momba azy ireo, indrindra ireo mpianatra manana fahasembanana mipetraka lavitry ny université. Michela Ranarson. Miisa 5 ireo mpianatra manana fahasembanana tafiditra eny amin'ny Université Antananarivo ary mikambana ao anatin'ny AEU tanany Association des étudiants handicapés de l'Université d'Antananarivo. Ankoatra ny olana amin'ny tsy fampin'ny fitaovana entina miatrika ny fampianarana, fitaovana miavaka mihoatra ny olona tsy manana fahasembanana, olana goavana mipetraka amin'izy ireo ny fahasahiranana amin'ny fahalavirana ny toeram-pianarana. Raha ohatra mipetraka any amin'ny ville izy nefa miditra amin'enina indraindray na koa miravagna amin'enina aty ny fakana bis fotsiny anankiray dia efa olana be zany. Erantsika mahita fa eto Antananarivo zany dia adisisika be foana zany rehefa hoe maka bis ianao. Ary ny olona tsy comprendre mihitsy hoe fa olona manana fahasembanana ty na hoe olona tsy afaka mandeha tsara ty na hoe olona tsy mahita. Fa rehefa tonga ny bis dia confrontation be. Miainga vaty ankatso ihany angamba hoe mba misy zany hoe filaharana zany. Fa ankoatran'izay dia tsy dia misy an'izay loatra zany. Ka agnisan'ny olana zay. Dia eo ihany koa raha olona manana fahasembanana ara-batana aza dia tsy havita andeha tongotra lavitra izy fa sahirana. Eo ihany koa ny manana fahasembanana ara-pahitana iarahantsika nahita teo fa raha tsy misy mikantana izy na hoe manampy dia atahorana hoe soit dia voadonan'ny tomobily. Mpianatra manana fahasembanana miisa 4 amin'ireo 5 mianatra ety anivon'ny Université Antananarivo Ireriany amin'izao no misitraka cité universitaire raha ny fanazavana. Manao antsoava araka izany izy ireo ny amin'ny fijerenany momban'izy ireo indrindra ireo izay mipetraka lavitry ny université. Amaroany koa zany ny olona mipetraka ao agnatiny efa olona tsy mpianatra zany. Ka le problème zany rehefa aveo dia lasa le olona tena tokony hizaka zo hahazo an'ilay cité universitaire zany lasa tsy mizaka zo hahazo an'izay. Fa be intsony zany ireo mpianatra ireo. Fa rehefa fantatra hoe fa mpianatra ara-dalàna aty amin'ny université izy dia manana certificat médical mba hoe fa manana fahasembanana anazy tokony miaraka amin'izay zany tokony hahazo cité izy hipetrahany aty zany mba hialagna amin'ilay problème. Fa misy moa efa tonga dia hoe misafidy tsy hipetraka aty. Fa misy kosa hoe tegna hoe mbola manao fangatahana hipetraka aty. Fa ny tena mandray an'ireo mpianatra ireo amin'izao ohatra zao misy ankizy manana fahasembanana ara-pahitana misy anankitelo mipetraka eny Ampandrianomby.
tia hipetraka ty amin'ny cité reo mpianatra reo fa mbola tsy mahazo cité zany zareo. Raha tsy ahivina efa mizotra ny fananganana ny cité universitaire vaovao ao amin'ny université an'Antananarivo, efa misy ihany koa ny fisokafany fisoratana anarana amin'ny fisitrana izany nanomboka ny volana janoary teo. Mahery ny 10 isan'andro ny fianakaviana miakatra fitsarana noho ny ady lova raha ny fanadihadiana natao. Ady lova izay miteraka fisaram-bazana eo amin'ny fianakaviana ary miteraka ihany koa mihitatra hatrany amin'ny fandratrana sy famoizana ain'olona. Ka eto Andriatsilava no mitondra ny fanadihadiana. Saika ho isan'andro no hainona raharaham-pitsarana sy fitoriana momba ny ady lova eto amin'ny fitsarana nosy araky ny angom-baovao natao. Raha ny tatitra voaray, mahery ny 10 isan'andro ny fianakaviana miakatra fitsarana amin'ny resaka ady lova. Resaka tany sy trano matetika raha ny eto Antananarivo manokana. Mpihavana akaiky, mpiray-tampo matetika no mpifampitory ao anatin'izany. Fitiavan-tena, fizarana tsy mitovy, fanaovana varo-droa sy ny maro hafa matetika no antony mahatonga ny ady lova. Isan'ireo trangana naitra ny ady teo amin'ny fianakaviana karana iray, izay mizaka ny zom-pirenena malagasy. Toerana nisy orinasa iray lehibe ny Anosy lova napetraky ny matony nampiady ireo telo mianadahy mpiray-tampo amin'izao bavin'izy ireo. Tsy ahivona, ny taona 13 no nanomboan'ny raharaha ary izao mbola tsy milamina izao. Ny taona 15 nivadika tamin'ny fanekena ilay nitonona ho mpandova ka nanomboka teo ny raharaha-pitsarana ka hatramin'izao. Vao tsy ela akory ny volana Novambra lasa teo, lonolon'ny mpianakaviana mahakasika ny famarotana lova ny namonona ny iray mpianakaviana iray izay mpitondra fivavahana eo anivon'ny fiangonana iray ao Miarinarivo. Ady lova ihany koa no nahatonga ny vonoan'olona tao Fianareva Atsinanana natao ny tovolahy kely vao 12 taona monja. Mahatonga fisaraham-bazana eo amin'ny mpihavana sy ny fianakaviana ny ady lova ary tonga hatrany amin'ny hoe tsy mifandevy maty. Amin'ny ankapobeny, misy ny aty-tany raha tsy ny tompony no nivarotra, tsy mazava na tsy natao tamin'ny fomba entitra ny varotany, izany hoe tsy nisy taratasy ara-dalàna ary tsy nampahafantarina ny mpahibe maso. Tsy feno ireo fepetra amin'ny fifampivarotana, tsy voasoritra mialoha ny fifanarahana fampanofana, fampiasana tsy misy fifanarahana ny tany efa no hajaren'ny tompony, tsy vita zara ny tany lova sy ny maro hafa. No tanterahina tao Antsirabe omaly, ny fampafantarana sy fankakevitra momba ny tranobe iombonana nodinana ny vatosoa, nandray anjara tamin'izany ireo mpiantsehatra sy mpandraraha amin'ny Renakibontany, indrindra amin'ny vatosoa, ireo mpianatra sy mpampianatra avy amin'ny université ao Antsirabe. Fatravakina karatra izay manana rena voajanahary maro, ahafana mavovoatra ny toe-karena sy mampitombo ny vola miditra ao amin'ny kitapo-mbola mpanjakana. Andeha antsika ny fanampanazavana. Tranobe iombonana amin'ny fanodonana vatosoa na hoe atelier communautaire de la Bidéry izay fototrafitrasana tao amin'ny fotoram-panjakana ary izy ireo no isitraka izany ary nanomezan'izy ireo ihany koa ny sosokevitra hanatsarana ny fitantanana izany tranobe any vatosoa zany mba ahafahana mampaharitra sy tena isitrahan'izy ireo tokoa ny fampiasana izany ary maro ny tokevitra natao satria moa ny Renakibontany dia renononana ary ny fampandrosoana ny firenena dia fanomezany tsirairay tanana ka dia ireo mpiantsehatra zany dia nanomboka sosokevitra ny antony hoe fomba hitantanana sy ny endrika hitantanana zany mba tena atonga ny lalam-piarina vatosoa zany hitondra tokoa ny volany amin'izy ireo sy amin'ny fampandrosoana ny faritra sy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa tsy nandeha ny tsenan'Raozy tamin'ity taona ity raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Amin'ny ankapobeny ireo lehilahy no maro mividy ny raozy mena ho an'ny olon-tiany. Eo ihany koa ireo izay misafidy ny hanolotra raozy mena ho an'ny olona tiany efa nindaosy ny fahafatesana ho an'ny andron'ny fankalazana ny Saint-Valentin rahampitso. Fanadihadiana entiny lehilahy Renefson. Lehilahy manomboka eo amin'ny 12 hatramin'ny 15 taona no maro manjifa ny raozy mena ho ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana androany. Na izany aza na ena ny raozy amidin'ireo mpivarotra voninkazo amin'izao akatoko ny andro ny mpifankatia izao. Antony tsy mandeha ny tsena noho ny krizy izay nolalovan'ny firenena amin'izao. Misy karazany roa ny raozy mena fa ny karazana raozy hita amin'ny sary no maro manjifa, izay miavaka amin'ny fofony, ny endriny ary ny faharetany. Toerana maro no ahitana mpamboly raozy mamatsy eto an-drenivohitra. Izao avy any Ambatofotsy tony dia mialaina 125 iray douzaine amty dia amidy 12,500 izy iray dia 10,000 francs. Hita izay tena hoe tombo fa rehefa mahazo kely dia izay. Hafa ny taloha izany olona samy vidina lafo fa izao hita mihitsy hoe raha tsy manam-bola ny olona dia efa misy vidika izay. Tena raha mahita ny
tamin'ny herintaona satria ohatr'izao efa be mpanao komanda azao zany tsy dia misy mpanao komanda mihitsy voatizina rozy efatra zao ny lafika mangina tsotriny saltaona tsy haiko mety le crise ngam saroko tsony fa mba teo eo mba netinety zany Tampianareo na iena mihitsy ny entana nalaina fa mitoko tamin'ireo na iena mihitsy sao dia sy araky ny lohatry ny saltaona le izy efa napozipozina mihitsy e hatran'le toedra raha dia tsy maintsy na ina kelikely ihany nalainay fa vinavinaina lany rapotsy. Misy ny fomba manokana hikarakarana ireo raozy raha toa ka tiana aharitra izany. Tezateza kokoa manko iry zanaka raozy ty manko raozy vazaty no natao botura teto amintsika zany dia zay mahatsara anazy. Ohatran'izao zany anaovana amin'ity dia mila tapahana kely ohatr'izay votony isan'andro. Dia misintona rano tao an'io dia zay mampateza anazy. Misy amin'ireo olona no misafidy ny hanolotra raozimena ho an'ireo olona tiany efa maty ho fahatsiarovana azy ireo. Rehefa vanim-potoana ny fetin'ny mpifankatia toy izao no mifanolotra raozy mariky ny fifankatiavana ny olona rehetra. Anao na fihetsem-ponao na lorana an'izay raozimena zay? Efa fanao isan-taona ve le izy? Tamin'ny fatandrana. Mba mahatsiaro fatandrana. Asoa mpifankatia rehetra dia maharetatra ny farany. Pasteur no miteny hoe mitondra raozy daholo ny lehilahy ray mpianakaviana rehetra manambady. Zay mba afaka amin'ny hevitsika mambokiboko. Dia zay no safidiananay an'ity Saint-Valentin. Mariky ny fitiavana. Mbola mihitsy ny navadiko mbola tsy nanolotra fa sambana. Ho an'ny rapitsy. Rajaivona, rapitso no ankalazaina ny andron'ny mpifankatia. Ny tantaram-piainan'ny olon-tsambatra Valentin no isan'ny nakana izany fankalazana izany. Fa isan'ny taranja efa miroborobo eto Madagasikara ny taranja basketball. Raha ny hita mahasarika tanora lahy sy vehivavy io taranja io ary voasokajy ho isan'ireo taranja ara-panatanjahantena be mpanao indrindra aorianany baolina kitra. Misedra olana goavana ny kluba tsirairay amin'ny fanomanana ny fiadinany ho an'ny tompon-dakan'i Madagasikara isan-taona. Tontolon'ny taranja basketball indray no entina aminao ao anatin'ny fandaharana lalindra mpitso amin'ny fitora ariva eto amin'ny fahita lavitra kola. Ndeha araintsika ny ampany amin'izany. Raha eo amin'ny lafiny fanatanjahantena isan'ny taranja efa miroborobo eto Madagasikara ny taranja basketball. Raha ny hita mahasarika tanora lahy sy vehivavy io taranja io ary voasokajy ho anisan'ireo taranja ara-panatanjahantena be mpanao sy be mpankafy aorian'ny baolina kitra. Kluba maro izay efa sokajiana ho sangana raha ny eto amintsika manokana no jerena fa ao ihany koa ireo kluba vao misondratra ary efa misongadina noho ny traikefa izay ananana. Raha ny antotanisa avy eo anivon'ny federasaona malagasy ny basketball manodidina ny 500 eo ny kluba eriky Madagasikara amin'izao fotoana izao izay misoratra ara-dalàna eo anivon'ny federasaona. Raha ny fantatra ihany koa mihoatra io isa io ny kluba eto amintsika saingy misy ireo izay tsy mbola misoratra ara-dalàna eo anivon'ny federasaona. Mamola vola ankizy mpilalao miandahy miambavy ireo kluba maro ireo mba ahafahana mahazo vokatra tsara any aoriana fa io ihany koa ny fitondrana ny fanabeazana ho an'ny rehetra. Raha asina tompo-maso ny filaharantsika malagasy eo amin'izay taranja basketball izay aty Afrika sy eo anatrehany izao tontolo izao. Tamin'ny taondasa ohatra niakatra teo amin'ny laharana fa 410 manerana ny Afrika i Madagasikara raha toa ka fa 410 kosa maneran-tany. Tsara io filaharana io ary manaratra avo ny voninahী pirenena tokoa. Isan'ny nahita fahombiazana ohatra ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny taona mpikatroana 2020 sy 2020 teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Medaly volamena no norombahantsika nandritra ny lalao afrikana no tanterana tany Maroc. Na eo aza io filaharana io azo ambara fa ny hena ihany ny fahaiza-manao antsika malagasy raha ny nambaran'ireo mpanazatra no ny antony maro samihafa.
Kanitatsika tamin'ny lohateny-baovao teo dia nanatanteraka diabe ho fanairana nitondra fanjakana ireo fianakavian'ilay tompoklà naminodimandry tany Brickaville roa volana lasa izay. Fanairana ny mpitondra no antony hetsika noho ny fitarazon'ny raharaham-pitsarana mikasika ity raharaha ity. Henri Florian no mitondra ny fanadihadiana. Tamin'ny folora maraina araka ny fotoana ny fanomezana niarahan'ireo zanaky ny nosy Sainte Marie monina ao Tomasina. Tao ihany koa ireo tantsambo izay mpiara-miasa tamin'ny tompoklà Maso Ernest. Niaraka tamin'ireo fianakaviany no niainga ny diabe fanairana ny tompona ndraiky mpanjakana. Niainga avy teo anivony foibe toerana misy ny bureau ny fikambanana zanaka Antenosy na ny UNESMA ao Tomasina ao. Mbola hetsika tsotra no natao ho ropitarika mba ho fanairana ny fitondram-panjakana no ny fitarazo ny raharaham-pitsarana ny tranga izay nahafatesany tompoklà Maso Ernest tany Brickaville. Vokatry ny tifitra indroa miantony nataony zandary commandant de brigade ireo volana siro herinandro lasa izay. Antony fitsiketsehany any moa zeny no ny avane zanakany matany Brickaville nitifirin'ny zandaro. Zandaro zany hatramin'izao mbola miaro ny zandaro anazy. Nampiakarina ambony agny le raha mbola tsy nivaly hatramin'izao demande de poursuite. Zay ve ny mety amin'ity fanjakana malagasy ty ny zandaro mahazo mamono vahoaka. Donc zany raha vadiky versation zay vahoaka koa mahazo mamono zandaro. Zay zany magnaja olo manambonina teto mitondra tany fanjakana amin'ny faritra Tamatavy ty. Karaha zao zany limitevane le olo nandeha niany izy koa mbola tsy nivaly zany ny raha magnaraka mafimafin'izay ny ataone. Zay iantso olo maro. Manjavozavo tanteraka amin'ireto fianakaviana ireto sy ireto fikambanany zanaka Antenosy ny toy ny raharaha izay nahafatesana ny tompoklà Maso Ernest hatreto. Tsy maharay fanampanazavana avy amin'ny tompona ndraikitra mivantana amin'ity raharaha ity izy ireo. Raha toka zary fangina ny toy ny raharaha tsy anaiky ireto ary mahatsiaro maharary tamin'ny nitranga namoizana ainy tsy amin'ny rariny ity. Nanamafy ihany koa izy ireo fa itoetrany ny fitakiana ary iamafy kokoa amin'ny heriny anio raha toka mbola tsy mivoaka ny marina. Dia mbola magnantitry mandrakariva hoe miangavy anareo mpitondra fanjakana ny tompona ndraikitra mikasika anio raharaha io. Atao faran'izay malaky ny fitadiavany marina fa zay dia tsy hijanona tsy hipetraka. Raha tsy mahazo vaovao zay dia amin'ny heriny any zay fa tonga koa miaraka amin'ny havany jiaby ampitombony maromaro ny olo avy. Tsy hijanona zay ary tsy hilefitry. Satria faute professionnelle le raha. Faute professionnelle zany tsy agnavahana naniza na aniza fa ambony ny lalàna olo jiaby. Tsisy tsy ambony lalàna fa ambony lalàna olo jiaby raha vao ambany lalàna dia afezin'ny lalàna zany tek tenenaka eto. Dikan'izay na gendarme na ministre na iza ka fa magnano tsy mary magnano tsy mety dia sazina. Raha ny fanazavana farany voaray nandritra ny tsy naharaikitra ny fotoam-pitsarana ity raharaha ity roa herinandro lasa izay. Ny taratasy fankatoavana ny fahazahoan-dalana isambotra izay tsy mbola nankatoavy ny tompona ndraikitra avy eo anivony zandarmeriam-pirenena sisa no andrasana amin'ny ity raharaha ity. Fanifarana nitetika sama efa miaraka ny sehatra teo amin'ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy sy ny zazalatsaka ny 5 taona ao amin'ny faritra Melaky. Maro ireo nahazo tombotsoa nandritra izay 5 taona nisy nitetika sa izay hoy ireo amponina ny antoerana fanadihadiana avy hatrany. Ireo vehivavy sy ny zazalatsaka ny 5 taona ao amin'ny faritra Melaky no niraisina an-tanana tamin'ny alalan'ny tetikasa sama efa miaraka izay fatsiny ny USAID vola tao anatin'ny 5 taona. Tafapetraka ny fotony avokoa ireo rafitra najoro ahafana manara-maso ireo zaza sy ny vehivavy manao fanabeazana izany. Dia ohatra ny fandaharana asa rehetrarehetra ihany dia misy ny fanoloany ary koa misy koa zay hiafarany ary dia tonga amin'izao fiafarany fandaharana zao dia besaka le zavatra efa tafapetraka dia ary maro ireo nahazo tombosoa tamin'izany toy ny zaza, ny vehivavy, ny fianakaviana sy ny sisa dia nahazo tombosoa tamin'izany ary dia angatana izy ireo mba hanohy an'izany zavatra efa avy izany ary ampiasan'izany amin'ny mahasoa anazy tsirairay. Maro ny tombotsoa azo ny ireo mpanentana ara-pahasalamana ao an-toerana nandiditra ny fotoam-piasan'ny tetikasa. Nahazo fahalalana zahay, voavalavala zahay, formation nampanavondronay ireo afaka nampiarinay agny amin'ny fiarahamonina misy anay. Ka eto zay dia makasitraka ny efa miaraka. Tsy foinay ireo fa ataonay akory. Raha aby misy farany mokotra vaky mahanty ao misy araky beata. Itoy amin'ny alalan'ny tetikasa Access Santé ny tetikasa sama efa miaraka ary ny USAID vahoaka Amerikanina trano no mpamaty vola.
Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, roso tamin'ny fanaovana ny fianianana androany ny Praiministra vaovao any Italia rehefa avy nandrafitra ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta. Iraka voalohany ataony ny fanarenana ny Italia manoloana ny krizy ara-politika sy ara-pahasalamana. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Roapolo andro tao anatin'ny fitentenana tafatsangana ny gouvernemanta vaovao ao Italia izay ahitana olona mpanao politika sy ireo izay efa havanana amin'ny resaka teknika. Toy ny filohan'ny banky foiben'ny Europeanina, efa fantatra ny ministry ny fitantanana iraisam-pirenena, ny ministry ny raharambahiny, ny ministry ny aditany, ny ministry ny indostria. Ny faran'ny volana janoary lasa teo noravany gouvernemanta teo aloha. Ho an'ity gouvernemanta vaovao ity, iraka voalohany izay ho tanterahana ny fanarenana ny Italia amin'ny krizy ara-politika sy ny krizy ara-pahasalamana izay nolalovan'ny firenena amin'izao. Raha tsy ahivana, isan'ny firenena voakasiky ny valanaretina Covid-19 indrindra i Italia. Ka isan'ny drafitra voalohany napetraka ny anarenana ao anatin'ny fotoana fohy ny ara-toekarena. Ny taona 2024 ny 900 ny ari-karena faoben'ny firenena io. Manana hatramin'ny faran'ny volana aprila araiky izany ny gouvernemanta vaovao ametrahana paikady anarenana ny toekarena ny firenena io. Dia izay ihany koa tompoko klasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alin'ity. Angatritrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulchanoteu ni fampalalambaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.